misy miaramila be frantsay eto manina mba tsy napetraka zay fantanena zay mihoatra ny miaramila ny miaramila ny russiana ny abetsaka miaramila frantsay tonga am'izao fotoana zao ary tsy vitan'izany fa tsy nahazo alala miaramila frantsay be zay miparitaka maneran'ny Madagasikara amintsika miteny zao mazava ho azy fa manana ny fiandrianam-pirenena antsika malagasy raha misy miaramila miditra de tokony manao taratasy mazava tsara izy fa zavatra tiako tenena hoe gata ny fitondrana am'izao fotoana zao mahita miaramila frantsay be manerana Madagasikara zavatra zany tsy zavatra sarotra ny acceptentsika zany satria fa efa nisy azadino fa ingay andro radio miaramila frantsay nakazy teto azavatra tsy azo atao zany ary ny frantsay misy ny nanamenaka ny amerikana raha naka ny filohampirenena Venezuela tany izy fa manina akory zareo niditra teto naka ny ingay radio teto ka tiako tenena io hoe raha anisan'ny miaramila russiana de miaramila frantsay mibetsaka am'izao fotoana zao eto a Madagasikara amitsika miteny am'ty androany ity zay fefa nangatana koa tamin'ny frantsay hoe zahay de tsy mila piaro zay aloha niteny filohampirenena zahay tsy mila piaro atao amin'ny mangarahara tanteraka ny fitantanana ireo fanampiana rehetra atolotra ireo mpiara-mombinantoka sy ireo mpiray-tandrazana izay mitondra ny anjara-biriky amin'ny fanampiana ireo traboina vokatry ny rivo-doza Kezania izay namelo mafy ny faritra Atsinana ny Madagasikara indrindra eo amin'ny fanampiana rabola ho ny praiminisitra lehibe ny governemanta Eritsalama Rajaonarivelo androany atao fantatra avokoa ireo fanampiana sy ny ampiasana ny vola rehetra na ny ariary ary tsy misy ampiasaina amina zavatra hafa fa atao tamin'ny fanarenana avokoa indrindra ny fanampiana ireo traboina ka tsy ekina ny kolokolo ao anatin'izany raha ny fanazavany ny BNGRC tokony mandrindra ny opérationnel madame fa mila ny cellule stratégique koa satria efa nisy ny fanekena ary joroko manokana ny amin'ny hoe sevola voray na ny arara de fataka nakaizy ny ariary ary tokony ho any amin'ny fiamarina tsy any aminaraka de tsy tokony eteretina akory fa mamenaka anatin'ny loza takiso miankina antsika tsirairay miankina antsika sy miangatsika rehetra ireo vahoaka mangetaheta miantso fahafana ary miantso fiafana zao olombalona ho ampiana fahatsangaka malagasy iavatsoro ametraka vovonana iray tambarany sihatra tsy miankina sy ireo ratsamangaka rehetra izay manampy ireo trabona ny primature hitondra ny anjara-biriky no anatin'izany ireo sihatra tsy miankina hitondra fanampiana ho any ireo mpiray-tandrazana ka ireo filana fototra amin'ny fanarenana no atolotra maro ireo orinasa no efa nanolotra izany saingy mbola hitondra ny anjara-birikiny ireo orinasa rehetra indrindra neto Antananarivo raha ny fanazavana nentin'ny filohany Gemma androany miaraka amin'ny asa
Mahatratra ny amin'ny 1,50 moa ny filana rabola afana manarina tanteraka ny vonana azo ny fatra tsinanana vokatry ny rivodoza akezania hatramin'ny androany raraka ny tombana manoloana ireo fasimbana sy variavana samihafa saingy mbola everina hitombo io filana io raraka ny fivoarana ny fanarenana tokony atao izay tsy maintsy atao mba hanaraka ny fenitra isoroana ny faharavana miverimberina hoy hatrany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Tsy namy tanàna iray fa namy fatra dimy sy district maro maneran'ny tsy olana voafetra any amin'ny toerana voalaza ireo fotsiny izao ankehitriny izao fa crise mianjady amin'ny firenena iray manontolo mihitsy ary raha crise nationale toy izany no iainantsika dia tsy azo vonintsanolery fa mila vahaolana mianso ny fandraisana anjara ny rehetra sy ny tsirairay. Ankehitriny ny ankehitrina dia ny tsy fanarenana fotsiny fa ny famonjena aina sy ny fiarovana ny fahasalaman'ny vahoaka. Misy distrika maro sahirana amin'ny tsy fahampiana sakafo, tsy fahampiana rano fisotro madio, tsy maharaka intsony ny fanafodilaina any amin'ny tompo-pahasalamana ary mananontany ny loza ara-pahasalamana vokatry ny rano ny androny sy ny fahaton'ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny olana tsy fahampisotra izay manasarotra ny fitaterana sy misy vezivezena hitomba ireo fanampiana any an-toerana. Miezaka sy miasa tsy ankiaty ny gouvernement ary ny BNGRC no mandringa mihetsika. Fantatsika ihany koa fa efa infotony tokony araiky fanjakana sy ireo ny fiarovana sy filaminana ary ireo raha-famagaika voakasika rehetra. Na izany aza rehefa dia mihoatra no ny fahafahana fanjakana ny abean'ny fahavoazana. Noho izany satria tontokana tsy mahazo vao azo tokana tsy mahala dia miantso anareo namana eo amin'ny siatra tsy miankina ny tena mba hiloso aingana amin'ny fanohanana ireo filana tena maika. Tamin'ny asabotsy lasa teo izay nanatanterahana fihaonana sy fivoriana tamin'ireo mpisehatra eo amin'ny irasan'ny pirenena dia niantso ireo sehatra tsy miankana izay ahitana ireo orinasa malagasy sy orinasa eto Madagasikara indray androany ny fitondram-panjakana ka nanatanteraka fivoriana izay notariany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo mpikambana sasany ao anatin'ny gouvernemanta ary ny BNGRC miaraka amin'ireo mpisehatra samihafa tetsy Anosy.